dia faly miarabanao indray ny fandarana sambabinasana amin'izao ora izao ny mitsidika ny tokantranonao. Ny papy akanjo anay no vahin'ny fandarana androany na ny Caméléon de Madagascar. Tanora vao eritreriny ny tompon'ity orinasa iray izay misehatra amin'ny fanaovana sérigraphie ity. Nainga tamin'ny 0 ariary nananganana ny orinasa nefa amin'izao fotoana izao dia efa manana ny toerany raha eo amin'izany famokarana t-shirt misy kisarisary vita malagasy izany ary maneho ny kolontsaina malagasy ihany koa. Ary tompoko ny fandarana sambamiasany ary tompoko. Izy no Rehamelo Gico Patrice, tompona orinasa iray misehatra amin'ny fanaovana sérigraphie eo atao anatin'ny 5 taona izay. Dingana maro no anolalovany raha ny tena mpiandohana. Ay namorona le marque manko niatombono teny amin'ny université ny Toliara. Da zany namorona ny t-shirt ana mpianatra za tena manday. Dia io no nakako ide hoe ahoana no ataoko mba hampitafy malagasy koa za, fa tsy ny mpianatra foana no hampitafiko, mba hampitafy malagasy koa za, hamoana t-shirtako manokana, hamoana marque manokana, hampitafiko ny malagasy. Teo nifoka le marque officiel tamin'ny fotoana zay dia niposety le marque mifono. Dia nandeha le marque efa miparitaka maneran'izao tontolo zao fa tsy teko Madagasikara tany Eropa, tany Amerika, tany Chine, marobe niparitan'le marque. Dia rehefa nijerena zany le marque voafetsa rehefa tafaratao zany misy miteny hoe ohatrany voafetsa ho anareo ho any amin'ny faritra atsimo le marque. Nanina raha mamorona mba mitady ide vaovao tena hoe ho an'ny olombelona rehetra zany. Dia zay ny foronan'le Caméléon Madagascar. Mitsirin'le hevitra zany hoe manao sary ianao, manamboatra sary ianao dia tena hoe mety, tokony mety raha apetaka amina t-shirt. Fa nanomboka tafaratato zany zay efa amin'le fotoana zany fa tsy tratra zany dia zay zaho vao nidikity infographiste, mikirakira ny sary ampiasaina ao anatin'ny boutique rehetrarehetra. Raha ny tana tadana dia nao rery mihitsy aloha nanao anazy no? Zay ihany nanao ny rehetrarehetra, namorona ny rehetrarehetra, namorona ny logo na ide zany satria mijery zany za hoe inona ny zavatra tokony aliana olona zany, inona ny tokony aliana olona, mitady zavatra vaovao, hoe inona ny zavatra vaovao tsy dia fahita matetika, mbola tsy dia nisy nanao, na resaka sary na resaka modèle rehetrarehetra zany. Dia za foana zany misy hevitra zany avy amiko aty voateneniko amin'ny infographiste hoe zao ny ide ataotsika mba hisarika olona. Nianatra manokana momba ny infographie raha lehilahy ary araky ny nambarany dia nainga tamin'ny 0 ariary no nanangana ny orinasany. Tamin'ny nananganako orinasako manko tsy nitady vola, tsy nitady fond fa zay teo am-pelantanana niainga tamin'ny 0 ariary zany. 0 ariary ny niaingana satria teny Amanday no niandohany teny université Toliara, nanamboatra t-shirt ana mpianatra no nataoko logona mpianatra. Dia zay mpianatra rehetrarehetra manamboatra sary ao aminy. Dia ny sary iny no omeko an'le mpianatra, iny no nomezan'ny mpianatra na vola hoe anamboatra sary zay, dia iny no manomezana na vola. Dia eo mitsiry le eritreritry hoe ahoana sao dia za manana ide na za raha afaka amorona ho ahy manokana, marikiko manokana. Dia teo nanomboka le hoe Tanjuro ny andohan'le t-shirt. Dia teo ny commande ataoko hoe commande tamin'olona voalohany, commande t-shirt fo satria le vola azonao tato amin'ny fanamboarana logo ato no navadinao t-shirt. Dia nivadika satria mbola mora zany t-shirt tamin'izay, mbola 8 000 ariary 9 000 ariary eo dia efa mahavita t-shirt. Dia amidy 20 000 ariary. Dia nivadika 20, dia nivadika 30. Dia hita zany hoe mahaliana le olona le asa tanana. Dia eo zay vao nisehatra niakatra teto Antananarivo, mitady lalana zany ahafahana mampiakatra le asa.
taona 2024 no nanomboka nazy toerana ny marika navoakany na ny Terre Madagasikara ary toeram-pivarotana folo be izao no nisy tamin'izany fotoana izany saingy niditra faty antoka ny taona 2024 noho ny Covid-19. Rehefa nisy mahatonga le confinement dia raha avy atao anaty confinement le boutique dia nanomboka teo le orinasa teo officiel somary niaina tao anatin'ny fahasairana anakely satria rava le boutique ny atelier ihany no mandeha tamin'izay satria ny boutique rava daholo ny olona tsy ho sahirana hividy lamba le olona fa sakafo nanahirana le olona tamin'izay fotoana zay dia vita manko le confinement nitady idée vaovao zay niforonan'le Caméléon Madagasikara dia zao manomboka manangana ny société Caméléon Madagasikara zao. Eo mpamirenana tsikelikely ny orinasa ny Ramel Gico Patrice amin'izao fotoana izao ary nahena ihany koa ny isan'ny mpiasa noho ny olana tetsambony. Iray amin'ireo mpiasa miasa atao aminy ity raim-pianakaviana iray ity izay mamolavola ny asa rehetra eo amin'ny lafiny teknika. Zareo zany mameny couleur, rehefa manome couleur zareo dia zay no manao ny loko. Ty jumelle ty zao jaune d'or miasa amin'le izy moutarde sy gris clair dia micomposition-na lokonay aloha ny lokonay aloha dia composena eo zany ny jaune d'or. Ty zao le moutarde zao hita dia ty ny gris clair dia rehefa vita ny composition dia alefanay atao anaty cadre dia avy eo mandeha amin'izay ny asa. Rehefa vitanay atao amin'ny machine indray zany ny t-shirt dia miditra atao amin'ny presse mandeha 180 degré 15 secondes eo dia rehefa vita amin'ity presse ty le izy tsy afaka tsony io impression na sasana maneno zany io presse io zay vao afaka ampiakaritsika io zay zao izy mivita. Sehatra asa efa be mpanao raha ny eto Antananarivo ny sérigraphie ahoana kosa ny tontolo ny fifaninanana. Faninanana somary sarotsarotra ihany zany aminao vao manomboka zany somary sarotsarotra ihany le izy noho ireo efa nivelatra be zany fa tsy dia mahasakana zany tsy mahasakana an'le zany isehatra anatin'le zay zavatra zay satria manana ny ideko manokana koa za manana ny création ko manokana manana ny hevitriko manokana omeko ny vahoaka zany nomezako fahafampony vahoaka miankina amin'ny fahatsarana manko zavatra tsara omenao amin'ny olona no mahatonga ny olona hanjifa na tsy hanjifa ohatran'izay raha oharina amin'ny taloha am'izao somary efa manjifa tena manjifa ny vita gasy ny malagasy amin'io satria ny kalitaontsika malagasy koa tena efa manomboka tena mihatsara ny pikaroka zany miezaka mitady zavatra vaovao tsy mena mitaha amin'ny hafa kalitao raha nampitahany any amin'ny vela rany mbola tena tsara ny antsika gasy par rapport ny vita vazaha raha ohatsy mampitahana dia efa manomboka mitia tsiketsiky zany ny gasy amizay ary tena fa betsaka ny malagasy tia ny vita gasy am'izao. Na dia mbola tanora heritrerona aza ny mpitantana ny orinasa dia efa marotra tanteraka ary afa-po amin'ny fitantanany ireo mpiara-miasa aminy ary isan'izany izy Duven. Koa zany fanjaisa koa zany izy dia zay nefa fanjaisa koa zoky zay zany tsy dia misy elamelana be zany aminay koa dia na
amin'ny mpiasa rehetrarehetra tsy dia misy elagnelany be et donc à l'aise miasa ato tsy dia pressé tsisy pression miasa milaminy re koa manko mahay manjinja ty asa ay ato hoe leader zany mitarika avao dia donc tsy dia misy olagny be fa mirinja avao zany ty miara-miasa laminy be avao. Amin'ny mampandraraha azy dia nisy ny antso teto ho an'ny fitondram-panjakana. Ny etaeta manko ho anay mpanjara madinika zany amizao tena manantena ny fanjakana zany manampy zany tsy voatery anampy ara-bola fa mba misy fandaharana zany ho anay mpisehatra madinika mpanjara madinika mba hoe mba misy fandaharana gratuit ho an'ny tanora mpanjara kely mitovy aminay zao mba hahafahanay mampivoatra le asanay satria misy zany tanora manana ide izy fa izy mba gatana amin'ny fanjakana mba hanampy ny tanora mba hanjisika le tanora mba hisehatra zany mba hanjara fa tsy anjy hotoloram-potsiny ianjy recrutement ianjy an'izao fa mba hanjay anjaikiny zany tanora mba hamorona asa mba hahafahany mivelona amin'ny fiainany. Etam-pamarana dia isoranay ny mpampiakanjo Cameroun de Madagascar izay manohana ofisialy ny fandarana samba amin'ny asany. Isoranay ihany koa ianao any an-trano any, isoranay ny teknisianina amberanto zao dia zava-baovao hatrany nentinay aminao veloma ary tompoko.